Ny fahasalamam-bahoaka no fanorenana ifotony ahafahana mampandroso any Madagasikara amin'izao fanavaozana izao. Hoy ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Michael Randrenirina androany. Amin'ny fanorenana ifotony anatin'izao vanim-potoana ny fanavaozana izao ny fahasalamam-bahoaka. Ny vahoaka salama ihany no afaka manorina, mamokatra ary miantoka ny fivoarana sy ny fandrosoany firenena. Ho an'ny fatrihana ny ady amin'ny tazomoka sy ny fahasalamany ny reny sy ny zaza, mitetina 5,3 sy 3,20 tapitrisa $, no fanampiana nomen'ny gouvernemanta amerikana ho an'ny Madagasikara. Tetikasa izay aharitra manomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 raha ny fanazavana. The memorandum outlines the structure. Ity fifanaraha-piaramiasa ity dia mamaritra ny rafitra sy ny endrika ny fanohanan'ny États-Unis ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara na manomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ka mitetina 4,30 tapitrisa $, ny fanampiana avy amin'ny gouvernemanta amerikana anatanterahana izany ary mahery ny 2,20 tapitrisa $, kosa mitetim-pola entin'ny gouvernemanta malagasy iaraha miatrika ny ady amin'ny tazomoka ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny zaza ary atrehana ireo ambana ara-pahasalamana hafa eto an-toerana sy maneran-tany. Distrika 3,20 sy tobi-pahasalamana ifotony 2,90 no isitraka lay misy odomoka amin'ny ity tetikasa ity manerana nosy. Fitaovana ara-pitsaboana sy ara-pitilinina mihoatra ny 13,500 sy 7 isa ihany koa no azony Madagasikara raha ny tatitra. Izany dia atao fiarovana amin'ny vantana ireo sokajin'olona marefo manoloana ny tazomoka izay anisan'ireo aretina mbola miteraka taham-pahafatesana ambony eto amintsika. Izany dia manamafy bebe kokoa ny fahafahan'ny firenentsika mamantatra mialoha miomana ary mamaly aingana ireo loza mitatao eo amin'ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka. Anatsarana ny fahafahana miatrika sy hanampy ireo tena mila hery fiarovana amin'ny aretina mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ireo fitaovana sy fanampiana ireo, hoy ny avy amin'ny maso-ivoa amerikana. These materials will strengthen health systems. Ireo fitaovana rehetra ireo dia natao hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana, anatsarana ny fahafahana miatrika ny aretina ary hanampy ireo tena mila ny fiarovana amin'ireo aretina azo avy amin'ny moka, indrindra amin'ny tazomoka izay tsy nitsaratra ny hamoizana aina zaza mamay-vavy maro manerana nosy. Raha voatsinjara araka ny tokony izy ireo dia hanampy ampihenana ny taham-pahafatesana ny reny sy ny zaza any amin'ny faritra ambanivohitra sy tena sarodalana izay tena mila indrindra izy ireo fanampiana ireo. Araka ny lara-pamehana voarakitra tamin'ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny gouvernemanta amerikana no siniavana ny Desambra 2024 moa no namaritana ity fanampiana natolotra androany ity, hoy ny avy amin'ny maso-ivoa amerikana.